Coucou, tonga soa tao fandarana Jeanne Forêt Santé Canada indray ianao. Androany sika dia hiresaka momba ireo karazana fitiliana aramedikaly izay tokony ataon'ny vehivavy rehefa amin'ny fotoanan'ny ménopause. Voalohany indrindra zany dia rehefa manomboka eo amin'ny 50 taona zany ny vehivavy dia tokony anao an'ireo mammografia na ny fitiliana eo amin'ny nono izany, na dia mbola tsy misy fambara, na dia mbola tsy misy zavatra mivoto eny amin'ny nono zany dia tokony anomboka anao an'io fitiliana io zany ary isaky ny 2 taona no tokony anaovana ny mammografia. Raha ohatra tao amin'ny fianakaviana efa nisy olona voan'ny cancer du sein na ny miadan'ny nono dia afaka tomboka amin'ny 40 taona ny fitiliana. Tokony anao ihany koa zany ny fitiliana ny tranonjaza izay isaky ny 2 taona ihany koa ny fanaovana azy io manomboka eo amin'ny 15 taona dia mitily amin'ny alalan'ny échographie ny tranonjaza izany, na dia mbola tsy misy ara ny fambara amin'ny resaka hoe fibrome, fambara amin'ny hoe resaka cancer ny tranonjaza izany dia tsaratsara izany efa manao ny fitiliana mba hampisy ny fitandrovana. Rehefa misy moa zany ny karazana fambara toy ny hoe raha mandeha ivelan'ny, raha ohatra efa nijanona zany fadimbolana efa tonga ny ménopause kanefa misy raha mandeha dia amin'iny zany ianao dia tokony andeha aingana dia aingana mamonjy dokotera. Mila tiliana ihany koa zany ny ovaire mba hijerevana an'ireo karazana kyste de l'ovaire na ny cancer de l'ovaire izany. Mila jerevana ihany koa ny thyroïde ny eo amin'ny tenda izany na ireny hoe goitre ireny amin'ny alalan'ny fitiliana fitsapana izany eo amin'ny tenda ary ny fakana ny rana ny prise de sang izay anaovana ny fitiliana ny mesuran'ny TSH ny T4. Misy ihany koa zany ny fitiliana